Ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Ndao hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay eo, misaotra anao mandrakariva izahay, satria hitanay sapanay ary gainanay isan'andro isaky ny maraina tahaka an'izao. Fa eo ianao Tompo, ary manatrika anay mandrakariva, ary te handray anay foana ho zanakao. Koa tantany sivim-biny izay mba tsy hania si Tompo, fa hitoetra ao am-balanao mandrakariva kosa. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ato amin'ny Ezekela 7:30, ny 10 sy ny 11 indray ry havana no zaraina amintsika ao anatin'izao mofinaina maraina izao. Mialohan'izany aloha dia tsaroana mihitsy izany tsaroana ry havako, fa raha tsy diso ny fitadidiana dia 5 taona anio izany. 5 taona anio ny natombohantsika tamin'ny confinement izany, 20 mars 2020. Izany izany dia anisan'ny tsaroana izany eo amin'ny fiainantsika, ka dia mety be dia be ny zavatra mandalo an-tsaina sy eo amin'ny eritrerintsika tsirairay avy. Tsika teto Abidjan teto ny amin'izany. Isaorana ny Tompo fa narovany, dia isaorana ny Tompo fa velona, dia isaorana ny Tompo fa mbola tahaka izao. Dia izay koa no mahatonga anay izany nizaran'ity andinin-tsoratra masin'ity Ezekela 7:30 10 ka hatramin'ny 1:20 vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ianao ry zanak'olona, mitainena amin'ny taranak'Israely hoe: izao ny fiteninareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mihalevina amin'izany izahay. Dia nahoana no mbola velona izahay? Lazao aminy hoe: raha velona koa aho, Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny halan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Mialahy amin'ny lalan'ny ratsinareo. Fa nahoana moa no te ho faty ianareo, ry taranak'Israely? Amen. Ela izay tsy namaky mihitsy ahako ny amin'ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Dia izao no ambarany ato: ry ilay taranak'olombelona mitenena amin'ny Israelita izay milaza hoe: vesara ny fahadisoanay sy ny fahotanay izahay, ka mila ho levona mihitsy. Ka ahoana moa no hahavelomanay? Ambara ho aminy hoe: velona izaho Tompo Andriananahary, ka manao teny hiditra sy mihanina, fa tsy sitrako ny hafatesan'ireo olon-dratsy, fa ny tena tadiaviko dia ny ovany mba hahavelona azy. Koa hialao mihitsy ny toe-dratsinareo, ry Israelita. Fa nahoana moa no te ho faty ianareo? Amen. Mahitsihitsy kokoa izy izany amin'ilay dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Fa ireto telo ireto izany dia ho tsipihako indray ny amin'izany ao anatin'ity hoe miantso amin'ny fibebahany ity ny Tompo. Voalohany, tena tsy sitrakan'Andriamanitra mihitsy izany ny hafatesan'ny ratsy fanahy, na ny olon-dratsy na ny mpanota izany. Tena tsy izany ny fanirian'Andriamanitra hitantsika eto izany, fa izao no tena faniriany. Ary tena tadiaviny dia ny iovantsika izany, ny iovan'ny olona mba hahavelona azy. Ary ao anatin'izany moa izany ilay antsika dia milaza ny amin'ny hoe: hialan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany. Izany ilay fiovana tian'Andriamanitra iainantsika ry havana. Ary faharoa, ao anatin'izany ilay mba tiany izany, satria hoy zavatra telo: voalohany, ilay mariako dia ilay tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy, tsy tian'Andriamanitra ny hafatesan'ny ratsy fanahy na ny olon-dratsy, fa misy zavatra roa fotsiny kosa. Ny angatahany dia ny iovantsika na hialana amin'ny ratsy, ny lalana kalena na ny fiainana tsy mety, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra efa natao hatramin'izay. Dia ny faharoa hoe: tena ialao mihitsy, ialao ny toe-dratsy. Hoy ny DM eto hoe: miala foana amin'ny lalan-dratsy. Hoy ilay antsika ato izany ry havako.
ohatran'ny hoe mitovitovy, ohatran'ny hoe miverimberina, nefa dia izao fotsiny koa no mahagaga anahy amin'ity lohahevitra ity, indrindra ao anatin'izao karena izao, hoe tena antso avo ataon'Andriamanitra ary manerana amin'ny baiboly iray manontolo, hatrany amin'ny testameta taloha ka hatrany amin'ny testameta vaovao, genesisika hatrany amin'ny apokalipsy. Antso avon'Andriamanitra noho ny fitiavan'ny olombelona mihitsy ny ialantsika amin'ny ratsy, ny ovatsika toetra ka iainana ny fibebahana. Fialana amin'ireny izany dia ny fiverenana amin'Andriamanitra. Fa raha tsy izany ozy dia izao fahafatesana ny faran'izany. Dia Jesoa koa anetika miteny tahaka an'izany, satria rehefa nenjehan'ny fariseho sy ny mpanoran-dalàna izy fa nandray ny mpanota niaraka nihinana taminy, niara-nisakafo taminy, ao amin'ny Luka 15:1, andininy voalohany sy ny andininy faharoa, dia ireo mpamory hevitra sy mpanoran-dalàna ireo no tenenan'i Jesoa hoe lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny olo-marina 7:70 izay tsy misy tokony hibebahana. Luka 15:17. Tenin'i Jesoa izany, Jehovah tanteraka daholo. Nanen'Andriamanitra izany, nanen'i Jesoa hoe tsy ilay hahafaty antsika, tsy ilay hahavery antsika, tsy ilay hahapodika antsika noho ny ota ny sitrak'Andriamanitra, sitraky Jesoa, fa ny alàna amin'izany ny hibebahana ka hiverenana amin'ny Tompo. Dia inganery havana mba ho tanteraka aty am-pontsika ary ho tanteraka amin'izay mino rehetra izany tenin'ny Tompo izany. Amen. Vavaka ary isika dia misaotra anao izay Tompony amin'ny teninao, misaotra indrindra ny amin'izany tenim-pitiavana izany, fa tsy ho raisinay ho fahazarana fotsiny izany, fa tena andraisana isan'andro fanapahan-kevitra hiovanay toetra sy hiovanay fanaovy Tompo. Dia ireny isangatahany amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.